Miarabantsika rehetra indray amin'izao talata fa 7 ny volana May 2020 izao. Mahatsiaro ambavaka manokana ho an'ireo izay marary ary indrindra ireo fianakaviana izay namoy havana tamin'ity valanaretina Covid-19 ity. Mba miezaka hatrany ny tenako mitondra fanazavana na torohevitra izay mba nalaina tetsy sy teroa, torohevitra mitombona sy vita pirofo mba entina nazavana misimisy kokoa amin'ny tsirairay momba n'ity valanaretina Covid-19 ity, indrindrindrindra mba ahafahana misoroka azy. Tsy izoviana maro fa ny resaka fitsaboana dia tsy moramora satria aina no arovana, ka tsy vitan'ny tsato-piso zany na ny andrakandrana fa mila fandalinana, mila fanandramana ara-teknika, ara-tsiansa, ahafahana manapirofo marina fa mahatsabo marina, mahasitrana sy maharo ny zavatra rehetra ampiasaina eo amin'ny fitsaboana, na resaka fanafody zany na resaka fitaovana. Mila fahaizana indrindra satria farafahafoiny dia 7 taona ny fiofanana ho mpitsabo ary tsy latsak'izay koa ny farmasianina na ireo mpanao fanafody sy mpivarotra fanafody. Mila fandalinana zany hoe mila etude zany ny zavatra rehetra entina hitsaboana, na resaka fitaovana zany na resaka fanafody. Eto amintsika dia mampalahelo fa miakatra izay tsy izy nisan'ireo olona mitondra ny otrikaretin'ny Covid-19. Pirofo tohoka amin'ny tendany zany sy mibaribary fa tsy nahomby ny paikady izay nentin'ny fitondrana ny adina tamin'ity valanaretina Covid-19 ity, indrindra mba hisoroana mba tsy hianaka eto amin'ny firenena. Ny tambavy moa no ny tompona teny fatratra hoe mahasitrana sy maharo, nefa zao raha mahita zao fa maro miakatra isan'andro ny olona voan'ity aretina Covid-19 ity, ka tokony ho tonga saina isika satria mampalahelo fa tsy ampy lesona ho antsika izay nitranga tany amin'ny firenen-kafa fa variana ny tazana fotsiny sika sy natoritory amin'ny resaka tambavy fa ilay otrikaretina dia mianaka tsikelikely ary mameno ny firenena rehefa tsy ampy ny fitandrimana teo amin'ny fanidinany sisy tany izay taraiky loatra, ary indrindrindrindra koa tsy nampiasana fiarovana na mesure barrière dia ny arovava izany. Eo indrindra no isareko ny saitsika satria rehefa natao ny fandiniana rehetra amin'izao andro anio izao dia mbola tsy misy maharo, zany hoe tsy misy mahavita fiarovana azo antoka mihoatra an'ity arovava ity manerana ny tany. Nisy fandiniana nataona profesora iray zany ho aseho ho hitantsika araka ny sary.
Andrana izay natao tamin'ny bitro voalavo zany ity fanandramana nataona profesera ity, tinanam-porofona fa mahomby na tsia ny arovava. Nataon'ity profesera Yuen Ko Yang ity zany ny fanandramana nataony de tao anatina trambitro kely ray zany ny andaniny nataony tamin'ny bitro voalavo 5 ny ankilany mizara roa zany le trambitro. Ny ankilany nisy ireo bitro mitondra ny otrikaretina Covid-19, ny andaniny bitro voalavo salama. De teo anelanelan'izay nanaovany hevitra tamin'ny alalan'ny masika, de nisy korana rivotra moa zany mandefa ny rivotra avy ato amin'ireo le bitro marary makany amin'ireo salama. Raha tsy nisy moa zany le hevitra natao tamin'ny alalan'le masika na le arovava, dia ny zato isan-jaton'ireo le bitro salama de tapitra narary avokoa. Fa noho ny fisian'le arovava zany natao nanelanelana dia 80 ka hatramin'ny 50 isan-jatony ny fifindran'le aretina, zany hoe nidina vitsy monja zany ny apatelony ireo bitro voalavo tetsy amin'ny andaniny zany sisa no nahazon'ilay aretina. Raha mazavazava kokoa zany de raha tsy nisy an'le arovava teo anelanelan'ireo le nisy an'le ka bitro reo de ny roa apatelony nireo salama de tapitra narary avokoa araky ny voalaza etsy amin'ny sary. Tao anatin'ny herinandro de tapitra narariny ny andro tokony eo bitro salama. Fa reo noho nisy an'le masika zany na le arovava dia ny apatelony ihany no tratrin'ny le otrikaretina Covid-19. Feny zay rehetrarehetra izay zany dia tamin'ny alalan'le masika no napidina ny fifindran'le otrikaretina Covid-19 zany, ka nidina hatrany amin'ny 15 isan-jatony ny fifindran'le aretina. Zany hoe voaporofo zany fa anisan'ny fitaovana arifomba sy azo antoka indrindra am'izao tsika miteny zao ty resaka arovava ety. Rehefa arovava vita amin'ny fomba ara-dalàna sy arifomba tsara zany, satria azo lazaina mihitsy fa io zany mbola tena azo antoka indrindra iadina amin'ity valanaretina Covid-19 ity. Eo raha tsika mahita eto zany zao hoe ahoana ny fomba fitondran'ny vahoaka malagasy n'ity resaka arovava ity, dia tsotra. Zany hoe azo tsorona zany fa tsy ara-dalàna na ny fomba fanaovana azy, na ny fomba fitondrana azy, na ny fomba nanamboarana an'ireo arovava ireo, ka de mazava ho azy raha tsy nanao ny asany velively, fa de mitovy ihany ireo zay mitondra sy ireo zay tsy mitondra, ka tsy magaga raha tonga amin'izao toe-javatra mampalahelo zao tsika de ny fianaky ny aretina. Na izany na tsy zany nefa de araky ny voalazan'ny profesera manam-pahaizana zay nanao ny fandalinana fa aleo ihany misy, toin'izay tsy misy mihitsy. Zany hoe aleo na zavatra tsy ara-dalàna sy tsy arifomba arany izy zany de aleo ihany mitondra. Fa de mampalahelo de tsy marina inona na inona le izy zany ny tena mariny.
fa de asa ankinina amin'ny fahendren'ireo mpitondra may mba nanatra nyreto vahoaka belosy mafiatoka tsy laitra ny fananarana ny filazandrareo azy zay faniliana ndraikitra tsotro zao fotsiny zany satria raha ny tena izy de ny ray aman-dreny zany hoe ireo mpitondra fanjakana no tokony anao na anome izay arovava arifomba sy azo antoka ho an'ny vahoaka zay nametraka azy teo amin'ny fitondrana fa tsy ny vahoaka mihitsy ny tompona andraikitra voalohany rehefa nomenao azay fitaovana ara-dalàna sy azo antoka azo ny arovan'ny tena ny tsirairay na azo daolo ny retraretra ka misy ny tsy manao nefa nomena de am'izay ianao vo afaka manasazy